anisan'ny tanjona napetratsika ihany koa ary indrindra moa zany ny resaka fananantany satria betsaka ny olona zay toerana rehetrarehetra leto a Madagasikara dia tsy misy tsy mikakaiky amin'ny resaka alatra tany, ny tambazotra amin'ireo mpangalatra tany. Zaho moa efa namety remarque atsika mihitsy hoe tokony ravaina ary tsy maintsy ravaina ny tambazotra an'ireo ampanao osika, olona mahay lalàna, nefa dia maka ny tany ny olona zay tsy manatsiny. Ary betsaka ny olona maty mamoy ny aina noho n'izany hoe tany efa niarinao nandritra ny 30 taona 50 taona nefa dia misy maka fotsiny rehefa avy eo. Ka io zany omeko ny ministre ny aménagement du territoire miaraka amin'ny ministre ny justice ihany koa ny mba hampafantarantsika ny vahoaka hoe inona zany ny paikady sy ny fepetra efa niraisina mba ahafahantsika manena sy miady amin'izay fangalarantany eto amin'ny firenena izay. Misaotra Andriamatoa Filoha nanome fitenenana, miarabanao am-panajana, miarabanao am-panajana Andriamatoa Prime Ministre, isika ministra namana sy ny rehetra manaraka ity filan-kevitra ministra ity. Ity fampitanam-bava ity moa dia mikasika ny vahaolana natolotra momba ny olona ny fananantany izay nampikaikaika ny mponina. Ny olana moa momba fananantany dia misy lafiny roa lehibe. Ny voalohany dia niady amin'ny kolokolo sy ny mpangalatra tany araka ny tenenao fa ny faharoa koa dia famerenana ny tany amin'ny pray tanindrazana. Raha fitinina ny asa vita sy ny ho avy dia ireto ny momba ny ady amin'ny kolokolo sy ny mpangalatany. Voalohany aloha niezaka aloha isika nandray sy namaly ny fitarainan'ny vahoaka, ny velomina ny fiaramiasa amin'ny Bianco, amin'ny PNUD, amin'ny alalan'ny clinique juridique foncière, miaraka amin'ny Transparency International sy ny sehatra iombonan'ny fananantany. Ny ampy amin'izay moa dia nanangana birao isaky ny faritra misahana fitarainana sy ny ady amin'ny kolikoly. Fa nisy koa ny fepetra ny raisina nandritra an'izay heritaon'izay. Ny anisan'ny tena misy lanjany dia ny fampiantonana ny prescription acquisitive izay fomba ampiasain'ireo mpanao ratsy angalarana ny tany na ny olon-tsotro io na ny fanjakana aza. Ny fanenjehana sy ny fitoriana tsy misy indrafoa ireo mafiam-pangalatany. Ny fanafoanana ireo titra azo tamin'ny fanodikodonana. Nisy koa ny fandraisana fanapahan-kevitra mahakasika ny tanin'ny faritany ary ny fiarovana ny fananam-panjakana ampiasain'ny ministera tamin'ny faritra maro. Miampy andray Andriamatoa Filoha, Andriamatoa Prime Ministre dia hotohizana ny digitalisation, ny sampandrandrany fananantany sy ny fametrahana ireo distributeur automatique azahoany an'io eo ny certificat juridique sy ny saritany. Araka ny fantatsika dia anisan'ny tena mampijaly ny vahoaka ny fahazahoana an'ireo. Ny fampetraka moa dia Atsimondrano, Avaradrano, Antananarivo renivohitra, Tsirimandidy, Nosy Be, Morondava, ary ny ho avy dia any Sainte-Marie, Moramanga, Ambanja, Manakara dia Tolaniaro. Fa niezaka ho atao ary tsy maintsy fitaina amin'ity taon'ity dia ny fanolorana volavolan-dalàna manamafy ny sazy sy ny fanenjehana ireo mpangalatra tanin'ny olon-tsotra sy ny tanim-panjakana. Ka hoenjehana avokoa ireo tompon'andraikitra voakasika izany na olon-tsotra, na olom-panjakana, na olo-boafidy. Fa afaka mamelabelatra ny mpitahirika sy mpanjakana raha ilaina satria efa vonony io volavolan-dalàna io. Ny vinavina dia manolotra anazy amin'ny fivoriana ny antenimera-pirenena manaraka. Koa satria moa efa vita ny fanisana ny boky sy ny saritany rovitra rehetra ny firenena dia mirotsy isika izany amin'ny fampiarana ny lalàna ahafahana mamerina ny zon'ny tompon-tany mandritra nyity taon'ity. Izay moa andrasan'ny olona maro ary ahafahantsika miady amin'io fangalarana tany io. Ary farany nanangana brigade spécialisée mandray ny fitarainany sy mahamany olona ny fananantany ny ministera mba ahafahana miaino ny etaetan'ny olona sy mamany sakana eo anivon'ny sampandrandrana fananantany resaka procédure judiciaire ary mamahy ihany koa ny olona ny fananantany amin'ny alalan'ny fizarana titre fort be
amin'ireo tany izay tsy nafahana nanaovana izany taloha, ohatra tany colon na terrain affecté. Fa na misy aza ny ady amin'ny kolokolo sy ny fanangalarana tany dia tsy maintsy ny rosy ihany ary namafisina araky ny toromarika Andriamatofiloha ny famerenana ny tany amin'ny malagasy. Anisan'izany moa zany fizarana karatany Fobe izay nahitana vokatra satria tamin'ny herintaona 720 000 karatany no nizaraina ary ny total be ny karatany zao dia 1 827 000. Satria moa manalavitra ny vahoaka ny bureau-ny ministère ka misy mponina manao 500 km vao afaka manantona tompon'andraikitra ny toerana dia anangana BSFI natao hoe bureau solitena ny fananantany iraisana izahay. Ka raha toa ka 480 ny sampandrarahany fananantany manerana ny nosy hatrizay dia 80 no atsangana amin'ity taon'ity atao ho lahara-pahamehana ny fanakekezana ny vahoaka. Ary farany ho aroso amin'ny fivoriana ny antenimiera manaraka ny volavolan-dalàna manamora ny fisitrehana ny tanimpanjakana indrindra ho an'ny olona marefo ka ny tanjana dia ho amaivanina ny prosedura rehetra ary ny vidin'ny tany dia atao ifanaraka amin'ny fahefa-mividy ny vahoaka. Filoha Andriamatoa Premier Ministre ireo niezaka mba maneho ny fahavononana iady amin'ny tsirariny amin'ny lafin'ny fitantanana ny tany ary amerina ny zoa anana malagasy tsirairay avy amin'ny fananana ny tany. Misaotra Andriamatofiloha. Ia, betsaka tokoa niezaka ho tanterahana eo amin'ny lafin'ny fananantany. Efa tsara ihany koa le décision niraisitsika amin'le hoe fanafoanana ny prescription acquisitive zay fantatra moa fa iny ny tetika fangalarana tany teto amin'ny firenena.